fon'Andriamanitra fa ho tanteraka aminao zay manao amen zany. Faharoa, miaraba ny mpanompon'Andriamanitra miaraka amintsika eto inkomo zany mpanompon'Andriamanitra izay avy any amin'ny fiangonantsika any Tuliara dia ny pasterantsika Rasoly Nerina Mariange. Izy zany no vadin'ny pastera Era Solomapionina avy any Tuliara. Izy io mazay mbola tsy malala. Faly miaraka amin'ny manompon'Andriamanitra eto isika tain'Andriamanitra manokana ane izy ireo. Faharoa manarakaraka izay koa dia arabaiko isika tsiraray avy izay any atokantrano manaraka mivantana izao fa fitaom-pivavahana izao amin'ny fahitalavitra. Miraro fitahin'Andriamanitra manokana ho anao izay mpanompon'Andriamanitra eto amin'ny fiangonana Refia Andondrakely. Ny anasanay atsika izay any atokantrano dia raiso takony hoe manatrika eto mihitsy ianao. Fa raha tena ataonao amin'ny fonao rehetra na ny vavaka na ny fiderana na fianonan'ny toroteny dia izy fiatraikany goavana ho anao izany ka dia tononay ao anisa tokantrano amin'ny sambatan'olona ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavana. Andaontsika iaraka ivavaka ary hitsangana hisaotra an'Andriamanitra na metraka amin'ny fotoana rehetra eo am-pelantanany. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro mankasitraka sy manome voninahitra midera sady manandratra anao ahako ny amin'ity fotoana androany ity izay nomenao anay ahafanay miaraka manompo anao indray. Ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra tahinao ity fotoana ity ary apetraka sady am-pelantananao. Jesosy eo na inona ho ataona eto tahio zany ho voninahitra naranao na ny vavaka na ny fiderana dia ataonay ho voninahitra naranao zany Jesosy apetraka sady eo an-tananao. Na ny fiankofana ny toroteny dia tahio Andriamanitra mba tena hisy fiantraikany lehibe ho an'ny olona rehetra izay nataonao manana tombontsoa anaraka ity fotoam-bavaka ity. Ka na ato an-trano fivavahana na ny atokantrano ny amin'ny tsiraray avy dia samy hatsapa ny fiantraikany lehibe amin'ny alàna izao fotoam-bavaka izay atao eo anatrehan'Andriamanitra izao. Jesosy eo mitazo zao fotoana izao ianao, manatrika zao fotoana izao ianao, ataonay sy ho tanterahanay amin'ny anaranao ty fotoana ity Jesosy eo ka dia manatra feno eto ianao. Manasanao a Jesosy eo manatrika ity fotoana ity ny herinao, manasanao ny fanahy masonao, feno ny herinao zao fitoerana izao, feno ny herinao zao fotoana izao. Tahinao ny tsiraray avy aminay zay tonga eto amin'ny toerana ity. Ry Andriamanitra ray be voninahitra zay mpamorona ny zavatra rehetra tahio zao fotoana izao mba ho voninahitra ny aranao reriany. Toy izy mivavaka, toy izy mivavaka ao maiza makasitraka an'Andriamanitra. Andao hifamatitra amin'Andriamanitra sahady, andao hifamatitra amin'Andriamanitra sahady. Aza mijery na inona fa Jesosy anao androany. Afatoy amin'ny Jesosy ny fifatohana, afatoy amin'ny Jesosy ny fifatohanao. Zay manatona an'Andriamanitra dia mino izy fa misy Andriamanitra. Makasitraka to. Haleluya.
Simiuvarani erina Zavaboary rehetra manaiky anao fa masiny anao ataonay sotaterany amin'ny anaranao zao fotoana izao koa manasa ny fananao eto ary nitsiraivy aminay izay tonga eto nareo izay manatrika ny fitompivavahana ny atokantrano any
dia samy atsapa zany hery ny fanatrehanao zany amin'ny anaran Jesosy voatazo ao fotoana izao. Alleluia. Amen. Mazao ny toerantsika rehetra tompoko a. Do hitehaka mafo an'ny Andriamanitra raitsika. Hitehaka mafo an'i Jesosy. Hitehaka mafo amin'ny fanahy masina. Dia mirakirao an'Andriamanitra. Satria ao aminao zao ny herin'Andriamanitra ny miasa. Ao amintsika ilay Andriamanitra fanahy masina. Izay ny raha Jesosy hitoetra ao amintsika izy. Dia izany no midika fa olona miavaka ianao. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ianao izay manao amena mafy. Alleluia. Ka ny voninahitra ho an'ny tompo a, andaontsika hiroso fandarana manaraka hitondra ny fanatitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ataovy any an-tananao na ny ampafolo-karena na ny fanatitra izay fanaontsika ho an'ny asan'ny tompo a, andaontsika hiaraka hivavaka hisotrano izany fanatitra izany mba tena ho tahin'Andriamanitra tokoa amin'ny asany a, ary hitondra fitahiana ho an'izay rehetra manome ankoa. Hivavaka sika tompo. Ry tompo Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny anaran'i Jesosy tompo ianao. Misaotra anao izay Andriamanitra satria notahinao sy nambinao zahay. Ka nomenao ireo fitahiana maro izay nirotraka sy nomenao tao tokantranonay. Misaotra fa notahiana ny asan'ny tananay. Notahiana koa ny ara-bolanay. Ary na ny herina fanay ny asa azy dia mbola vaminao zany Andriamanitra. Ka dia mankasitraka tompo satria nomenao anjara fanompoana fitantanana mivola izahay tamin'ny fandalovanay tety ambonin'ny tany. Satria raha hialy eto tokoa zahay dia tsy afaka hitondra na dia ariary any am-posinay. Izany no midika fa anao Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa nampindraminao fotoana izahay amin'ny fotoana ivelomanay mba hitantananay sy fanambinana sy fitahiana izao. Ataovy tsapanay mandrakariva ao anatinay zany Andriamanitra. Fa tsy anay ireny fa ianao ny tompon'ny zavatra rehetra. Fa nampindraminao hitantana izahay ka afaka manome androany ary afaka hitondra fitahiana ao anay amin'ny ho avy rehetra izany. Ka izay rehetra mpanimafy sananome dia hitondra vokatra lehibe ho an'izany olona izany Andriamanitra. Hisokatra ny lanitra ary honeran'Andriamanitra izay nafafy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Ao anatin'ny fotoana izay hitondrantsika ny fanatitra dia mbola ito hideran'Andriamanitra isika. Manao izay nitahin'ny tompo a, hitondra ny ampafolo-karena dia afaka tonga dia mandroso aty aloha. Dia tatazana ny ampitoerana ny fanatitra rehefa aveo. Isinko moa zany ato a, izay anoanantsika ny asan'ny tompo a, amin'ny fitoriana ny filazantsara, masotoma mafy ny asan'ny tompo a, tozy ny tenin'Andriamanitra hoe hitsinjo ianao rahatrizay. Dia hideran'ny tompo isika amin'ny alalan'ny anankiray a, ao anatin'izay a, hitorantsika ny fanatitra izay tompo.
sanai bazana ayo percaya zani erinawe kabos nalalagati kinulana ayo ameruna izari kumelo fitina sita kaurai raufisi makatua nauzaha Ufametatsika voninahitra raha mbola misy mafimafy noho izany andao mbola ataotsika ho fiderana sy famezana voninahitra ho an'i Jesosy. Samy maka-toerantsika rehetra tompoko. Misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika nahafahantsika nanatanteraka ny amin'ny fanatitra izany. Andeha tsika hivavaka avy hatrany ho an'ny tenin'Andriamanitra izay horenesika indray androany ka hivavaka sika tompoko. Gatao ny fanahy masina mba tena mbola hiteny ampianatra tsika indray homany ihany koa ny foamam-pananao mba tena hidiran'ny tenin'Andriamanitra ka amoa aminao zany tenin'Andriamanitra izany. Ry Tompo Andriamanitra raiko misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tonga amin'ny fotoana indray ahafanay mandre ny teninao. Ianao Andriamanitra dia efa niteny fandefa ny teninao ianao ka androany ary dia mangataka aminao ity ny mpanomponao atao fitaovana lehibe am-pialantananao hitondra ny afatra hitondra ny teny rehetra izay efa nomaninao ho an'ny fiangonana. Manaiky Jesosy ampanetretena lehibe no anekeko hijoro eto amin'ity toerana ity hisolo vavanao anambara ny afatrao izay ho an'ny fiangonana eto amin'ity toerana ity sy ho an'ireo olona rehetra izay manaraka ny fitoam-bavaka any atokantranony ihany. Mitenena Andriamanitra araka ny fombanao, mitenena fanahy masina kasokafo ny vavam-panomponao ary na izy manaraka izao fitoam-bavaka izao dia tononona hoe misy teny lehibe avy amin'Andriamanitra ho raisiny androany, andray afatra lehibe avy amin'Andriamanitra izy ka ao anatin'ny fotoana andrenesana ny tenin'Andriamanitra dia marobe ny olona hitombo indray ny finoana, ho velona indray ny finoana ary raha misy efa kivikivy dia ahery izy ao anatin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra. Izay marary dia ho sitrana ihany koa ny aretina ary ho tahian'Andriamanitra ny olona rehetra ao anatin'ny fotoana andrenesana ny teny. Jesosy mitenena araka ny fombanao fa voninkiany ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Alleluia, amen, alleluia. Ka raisiko fahasoavana lehibe indray moa zany ny isolo vavan'ny Tompo eto amin'ny toerana ity hitondra ny tenin'Andriamanitra araky ny fanampanantenanantsika araky ny efa nalefako tany alohany koa dia izao mamarana sahady
ny lahady amin'ity volana marsa ity tsika ka hiditra indray amin'ny volana avril afaka andro vitsivitsy. Misasaka sahady na hoe ampaefatry ny taona no efa lantsika, zany hoe misasaka sahady ny atsasaky ny taona. Lansady iny ny telo volana, tapitra sahady iny ny telo volana. Androany nefa dia mampahery anao Andriamanitra amin'ny alalan'ny ty lohahevitra ity manao hoe tongava aminao arak'izay inonao rehetra. Amen na ve? Averiko ho any lohahevitra hoentin'Andriamanitra amintsika amin'ity fataperany ty telo volana voalohany amin'ity taona 2024 ity dia mitondra zao afatra zao amintsika Andriamanitra. Na inona efa ninonao, na inona efa natenanao tamin'Andriamanitra, dia zao ny ambaran'Andriamanitra aminao manao hoe tongava aminao arak'izay inonao rehetra. Halleluja. Ka amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny bokin'ny Hebreo 2:10 dia vakina eo amin'ny 9:9. Hebreo 2:10 ao amin'ny 9:9 no andeha hovakisika voalohany. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy milo fa misy Andriamanitra sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tonga dia hiainga amin'ilay lohahevitra izay ianarantsika androany ary ny tenako. Ny fanompona an'Andriamanitra na izao fivavahana ataontsika izao dia tsy fivavahana mandeha ho azy fotsiny na hoe ataontsika fa ho any fotsiny. Fa androany dia mitonanao raha tianao hahita vokatra ianao, raha tianao hahita asa lehibe avy amin'Andriamanitra ianao, dia tokana ihany ny ambaran'Andriamanitra aminao androany. Mila manana finoana na hoe mila miaina amin'ny finoana ianao dia hanao zavatra lehibe amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen na ve? Raha tsorina zany dia izao voalohany. Ny fivavahana ataontsika dia mila hiainana amin'ny finoana sy andehanana amin'ny finoana. Amen na ve? Satria nahoana ao amin'ny olona manana finoana ihany Andriamanitra no afaka miasa sy manao zavatra. Averiko tsara. Ao amin'ny olona manana finoana ihany Andriamanitra no afaka miasa sy manao zavatra. Ao amin'Andriamanitra tsy misy fizatavan'olona. Ao amin'Andriamanitra tsy misy fiangarana. Hoe raha misy olona amin'arivony tonga mivavaka ao dia hoe ny ampahany ihany no notahiny na ny ampahana ihany no natsapa vokatra. Fa zao ny teneko aminao, na iza olona manatona an'Andriamanitra, na iza olona tapa-kevitra nompo an'Andriamanitra, dia zao samy natao hotahin'Andriamanitra daholo ny olona. Samy natao mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra daholo ny olona. Kanefa averiko fanondroany, kanefa kosa miankina amin'ilay finoana izay misy sy mitoetra na miasa ao anatin'ny olona anankiray na tonga an'Andriamanitra hitondra vokatra eo amin'ny fiainan'izany olona izany. Izay no antony ty lohahevitra ty androany hoe mamarana ny telo volana voalohany isika, hiditra telo volana faharoa tsika afaka andro vitsivitsy. Ry fiangonanao, mampanantenanao Andriamanitra, fa na inona inonao, na inona ekenao fa ataon'Andriamanitra aminao, dia ho tonga aminao izay manao menina mafy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Halleluja. Koa averiko ilay teboka voalohany. Ao amin'ny olona manana finoana ihany no afaka miasa sy manao zavatra Andriamanitra. Mazava ho azy zany fa ny zavatra inonao dia ho tonga aminao sy ho tanteraka aminao tokoa raha ohatra ka tena misy finoana ao anatinao. Halleluja. Hoy aho hoe mazava ho azy fa ny zavatra inonao dia ho tonga aminao sy ho tanteraka aminao tokoa amin'ity fotoam-bavaka izay ataontsika ity. Halleluja. Koa hoy aminareo, noho izany dia raiso ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra izay omenanao androany alahady. Hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy zavatra na hoe tsy misy na inona azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainan'ny olona anankiray
averiko tsara le teboka manao hoe raiso famarina ny ten'Andriamanitra izao, raiso ny famarina izay ambaran'ny Baiboly, fa raha vao tsisy finoana dia tsy misy na inona na inona azon'Andriamanitra atao amin'ny olona anankiray. Izao no teneniko nareo, ao amin'Andriamanitra misy ny zavatra rehetra. Averiko tsara, ao amin'Andriamanitra misy ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra, izay ilaiko, izay ilainao, izay ilainareo any an-tokantrano dia misy amin'Andriamanitra io. Amen na ve? Efa misy amin'Andriamanitra io, kanefa ozy ny fanambarana, raha tsisy finoana ao amin'ny olona dia tsy misy na inona inona azon'Andriamanitra atao. Raha tsy manana finoana ilay olona dia tsy misy na inona inona azon'Andriamanitra atao ny fiainan'ny olona. Dikan'izay zany dia hoe ao amin'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra tanterahana daholo, ary azon'Andriamanitra omena daholo ny fandrin'ny olona izay manana finoana. Alleluia, amen na ve? Averiko tsara, ao amin'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra tanterahana sy omena daholo ny fandrin'ny olona rehetra izay manana finoana. Amen. Koa raha tianao zany amin'ity alahady farana, amin'ity volana marsa ity, ny zavatra hitranga any amin'ny fiainanao mba ho tanteraka izay rehetrarehetra fanirinao hatramin'izay, dia hoy aminao androany, velomindray ny finoanao, atsangandray ny finoanao, asa tonga eto mba hitsapatsapa fivavahana, asa tonga eto mba handany fotoana fotsiny, fa tonga eto anao miaraka amin'ny finoana ianao, fa izay inonao rehetra androany ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy any, ho tanteraka aminao izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, amen na ve? Ry fiangonana, za tena resy lahatra fa velona izao Andriamanitra izao, ary mbola tsy miova le herin'Andriamanitra miasa amin'ny fiainan'ny olona. Averiko tsara, tena resy lahatra sy babo ny tenako, fa tena mbola velona izao Andriamanitra izao, ary afaka mbola miasa sy manao hetsika amin'ny fiainan'ny olona ny heriny. Itsoro vavolombelona kely aminareo aho zao, nisy mpiara-vavaka amintsika, misy ramatoa anankiray miara-vavaka amintsika eto izy amin'izao. Io ramatoa io nitondra renim-pianakaviana anankiray izy indray andro, tsy haiko firy volana lasa izay. Nanana olana lehibe tamin'ny resaka fanambadiana, ary rava ny fananany ray manontolo sy ny tontolo ny asany. Nanambola izy navita trano anankifiry, rava ny asany dia rava ny tokantranony, dia nampalahelo dia izao, ny zanany rehetrarehetra tsy lasa tsy tian'ity ramatoa ity, ny vadiny lasa nanambady ho vehivavy hafa, ny asany rehetrarehetra rava tanteraka, tsy io ramatoa io, nefa izy tena kristianina, izy tena mba olona mivavaka, fa tafalatsaka tao anatin'ny fakoviana, dia ohatrany tsy nananteny izy mbola hanao zavatra ny fiainany ve Andriamanitra. Kivy izy, fa nentina ramatoa anankiray izy, tonga tato amin'ity fiangonana misy antsika ity, dia niona tamiko izy, isaorana an Jesosy Kristy Tompo, tena isaorana an Jesosy, satria rehefa niona taminay io ramatoa dia ny fahitako azy ramatoa tena tafalatsaka anatin'ny fakoviana. Ohatrany tsy nananteny ho tafaverina intsony hoe ny tokantranony, na ny fifandraisany tamin'ireo zanany, na ny zanany vavy na ny zanany lahy, dia ohatrany tena hoe lasa tsy tia azy ara-baky teny fa nandrafy azy. Ny antony satria le ray mpianakaviana naikinaka amin'ny fon'le zanaka. Amin'izay fotoan'izay nefa le ray mpianakaviana manota, mijangajanga, lasa nanambady olona hafa. Tena nalahelo ramatoa miaraka amin'ny tanam-polo izy ny tena namelona ny vady aman-janany, satria manao asa resaka ala izy. Fa isaorana ny tompo rehefa tonga teto izy nivavaka, ary nyteneniko taminy, misy Andriamanitra miasa eto, misy Andriamanitra velona eto, ary misy herin'Andriamanitra afaka hanao zavatra amin'ny fiainanao. Eke koa fa nisy an'izany ny tokantranonao, nisy an'izany tao fandaranao, nisy an'izany tao fifandraisanao sy ny zanakao, fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao. Fa raha misy finoana ao aminao, dopory fon'Andriamanitra aminao fa hiasa Andriamanitra hanao zavatra lehibe amin'ny fiainanao. Dia tonga foana izy nandraika fotoam-bavaka teto amintsika, mandefa mesazy amiko matetika na miantso anazy, pastera, tena anorona ny finoako ao, tena hitady an'Andriamanitra ao ny fiangonana io, tena ao ny andrasako an Jesosy, fa tena vonona hivavaka pastera. Dia zao ny teneniko, tena mety zany mantsoa foana asa-kivy zany ianao, fa tsy maintsy hiova ny tantaranao, ary tsy maintsy hivany olonao rehetra. Inona tokoa izy ianareo zavatra nitranga, voninahitra ho an'le ray zanaka fanahy masina, fa velona ny Andriamanitra hivavahantsika. Tsisy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao. Tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina, niverina amin'loha ny fiaina tokantranony. Ary ilay zanany tena tsy tia anazy, le nandrafy anazy ireo,
lasa manomboka manaja anazy ary tena hoe manaja anazy amin'ny marem-pianakaviana azy. Dia ity amin'izay no tena zavatra goavana be. Le asany rava, le asany efa potika, izy efa tsy nanana vola intsony. Nisy olona tsy mahafantatra ny olany akory ny tany. Nisy olona tsy hay hoe izany fiala hoe vangino ny fanamasina rabaky teny. Fa ny tantara tamiko le rem-pianakaviana mpino tato amintsika nytonany pastera nampitona fisaorana lehibe madamy raha ihany na voatan'ny herinandro teo zany tena mankasitraka ho ny pastera, tena misaotra betsaka. Fa izao mbola lasa nandeha niasa fa hoe efa niasa izy, efa tamiverina aminao ny niasa amin'ny pastera dia hoana. Nisy olona anankiray nanome 60 millions anazy. Hoe ty misy 60 millions mandana miverina amin'ny asanao. Halleluja! Andao irakoraka ny Andriamanitra lehibe. Halleluja! Amen na ve? Tena velom-pakasitrahana an'Andriamanitra satria ty vehivavy ty na dia tafalatsaka anatin'ny fakoviana, tafalatsaka anatin'ny fampitehana, tafalatsaka anatin'ny faravana ary dia zao no teneniny mino ny herin'Andriamanitra ozy, mino ny fiasan'Andriamanitra ozy. Na tonga naresy lazaso babo, tonga avy aminao arak'izay inonao. Tonga avy aminao anko arak'izay inonao Amen na ve? Zay inonao amin'ny anaran'i Jesosy hitatelo volana faharoa 2020 ho tanteraka aminao ane zany. Manao fa menina mafy ianao. Zany no tenenako anao fa misy Andriamanitra velona ary misy Andriamanitra miasa ato amin'ny fiangonantsika. Satria ho iaho teo hoe ao amin'Andriamanitra dia azon'Andriamanitra tanterahana sy omena daholo ny zavatra rehetrarehetra izay inonao. Amen na ve? Satria efa vonona sy voaoman'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra fa miankina amin'ny finoanao ny andraisanao an'izany. Averiko tsara. Efa vonona ary efa voaoman'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra fa saingy miankina amin'ny finoana ny andraisanao izany rehetra izany. Ohatra andao antsika jery ohatra hoe efa voaomana rangahy na ny fanasitranana io, na ny fanambinana io, na ny vahaolana io, na ny inona izay ilainao rehetra na ny tokantrano io, na ny vady ilainao io. Tavy amen. Zay mila vadiny fa tsy hoe manao menina mafy. Zay rehetrarehetra ilainao efa vonona, efa voaomana fa ny akanao an'ilay izy ny finoana anananao no isotomanao ny zavatra ilainao ho tonga fanananao tanteraka androany. Halleluja! Zany hoe rehefa misy finoana ao aminao dia iny ny isotomanao an'ilay izy mba ho tonga azonao tsapaitanana, ho tonga fanananao tanteraka. Ohatra anankiroa no jerevantsika amin'ity voalohany ity. Ohatra voalohany ao Mateo 9 manomboka 15 ka hatramin'ny 17. Hoe tena efa voaoman'Andriamanitra araka ny zavatra rehetra fa arak'izay inonao ihany ny tanteraka aminao tokoa. Sa tsy izany ve? Mateo 9 manomboka ny 15 ka hatramin'ny 17. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana azy. Ary no tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy manao hoe tompoko ny ankizilahiko mandray ao an-trano maharary ny parlisisaka mitsaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hidiranao ao ambany tafotranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrany ny ankizilahiko. Fa za koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy zaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avia dia avy izy, ary amin'ny andevilahiko atao zao dia manao izy. Ary noho nandray izany Jesosy dia gagaka ny teny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany ahako na dia tamin'ny Israely azy. Ary lazaiko aminareo marina fa maro no avy eny antsinanana sy andrefana ho tonga ka hipetraka miara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia arina any amin'ny maizina sy any ivelany any nisy fitomanina sy fikotroa nify. 17. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tonga avy aminao arak'izay inona arak'izay ninonao. Dia sitrana tamin'izany io raha izany
ilay ankizilahy nametrahany tanana. Misy an'izany ve baibolinareo? Ohatra ny tsisy nametrahany tanana misy karazan'olona nefa ny so mihitsy pastera, le tena misy ametraha tanana mihitsy ny tena mety amiko fa teto dia izao nisy kapiteny anankiray nalala fa ao amin'i Jesosy misy fanasitranana ho an'ny zanany. Ao amin'i Jesosy nefa misy ny zavatra rehetra vonona izay ilainao misy ao amin'i Jesosy zany. Tena izany akaikinao izay ilainao misy ao amin'i Jesosy hoe tsy hoe voamorona izy na hitato io ary zanako manondrotra kely miandrasa aloha vao karakaraina ilay izy fa ao amin'i Jesosy izay ilainao efa misy efa vonona daholo ny zavatra rehetra. Ary izay no natonga an'ilay kapiteny tsy nisalasala, nanomboka nafantatra izy, nanomboka nandray izy hoe misy karazana fanasitranana saza ho an'ny zanany ao. Niazakazaka nakany amin'i Jesosy ilay kapiteny, nanomboka nanatona an'i Jesosy izy dia nitaraina taminy manao hoe mamindrafo amin'ny zanako Jesosy eo fa ampahorin'ny aretina ny zanako, marary ny paralysisa ny zanako. Jesosy tsy nisalasala satria ao amin'i Jesosy misy fanasitranana. Ho avy any an-tranonao anasitrana ny ankizilahinao izy. Raha teo aminao ny toerana, inona nataonao? Avy ny lantsaka hatry-takatra. Satria Jesosy no avy any an-tokantrano. Sa tsy marina izany? Fa nagaga ry havana, mifanohatra izay tataotsaitsika nataon'ilay kapiteny. Nanatona an'i Jesosy ianao, nitaraina taminy hoe Jesosy eo any an-trano ny ankizilahiko, marary ny paralysisy izy, mijaly loatra izy, tsy misy fanasitranana ho raisiny, miangavy anao Jesosy masitrana izy. Le mpanasitrana no miteny ho any an-tranonareo tonga dia nisakana ny ray. Raha teo aminao ny toerana, inona nataonao? Malalaka ny varavarana. Sa ahoana? Mety ny tenany hoe andeha taksi sa andeha inona? Sa ahoana? Fa le kapiteny dia zao teneniny, Jesosy eo tsy mendrika hidirana ho any ambany tafotranoko ako, aza manahirana ny tenanao andeha ho any akory ianao, fa mitenena dia ho sitrana ny ankiziko. Gaga Jesosy, inona? Mitenena fotsiny ianao dia ho sitrana ny ankizilahiko. Gaga le kapiteny, gaga Jesosy, gaga ny mpianatra rehetra satria samy tsisy ny teny ny olona. Na le kapiteny, na i Jesosy, na ny mpanarady rehetra samy talanjona sy gaga daholo. Satria Jesosy nangina, dia nangina ny mpianatra, dia nangina koa le kapiteny. Mitenena Jesosy mitenena fotsiny, inona le teny? Hoe sitrana ny zanakanao. Toa dia gaga Jesosy, ohatry zareo tsy mbola nahita ohatry zany ahako. Na dia tany amin'ny Israely oloko aza. Lasa Jesosy nandeha dia izao ny tenenina. Zao are, tonga avy aminao arak'izay ninonao. Izany hoe ity kapiteny ity mialohany nakany asan-taon'i Jesosy, ity kapiteny ity mialohany nanatonany an' Jesosy, efa nisy finoana tao aminy vao mihaona amin'i Jesosy dia sitrana ny zanako androany. Androany akeo miteny aminao, zay rehetrarehetra inonao, zay rehetrarehetra nananao finoana, ho tanteraka aminao ho tonga aminao zay manao amenina mafy ane zany. Halleluja! Amen na fe. Toa dia zao ny teny Jesosy tany kapiteny, tonga avy aminao arak'izay ninonao izy, arak'izay ninonao dia tonga avy aminao zany. Dia zao ny fanambarany amin'ny 9:17. Dia sitrany niaraka tamin'izany ora izany le ankizilahy tany an-trano. Ainao ny fionana eo amin'ilay kapiteny Jesosy eto amin'ny toerana ity, dia le kapiteny miteny fotsiny hoe Jesosy mitenena fotsiny hoe sitrana ny zanakanao, zay ny ilaiko. Tsisy fametrahan-tanana ny ilaiko, tsisy hoe zao ny ilaiko, fa mitenena ianao dia ampy anazy zay. Fa misy olona pastera, ataovy ambony lohako ny lohana. Na dia efa reraka be ary pastera. Pastera io kosa aloha fa zaho fanao an'izany zangananao an'izany hainao, misy olona zao dia elatsiny araty le olona. Tena efa tena kaho tanteraka raha nomboka tamin'ny enina ho any teto efa amin'ny 4 mahery zao. Dia raha mety zao tsofoko rano anao, fa efa ampy le délivrance be sy le vavaka sy firarian-tsoa le nitononoko teo ary za tena mino fandriamanitra nampiteny andray fa tsy maintsy tanteraka fa na izany masivoka dohan'ny fametrahan-tanana ozy. Ka efa fametrahan-tanana ny finoany dia tsy hitako izay nitenenina fa ity kapiteny ity alaivy tahaka any anazy.
o Jesosy tonga avy aminao arak'izay ninonao. Zao no teneniko anao tsodrano no teneniko. Izay ninonao rehetrarehetra tao amin'ny tompo dia tonga avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy ho azany. Alleluia! Amen na ve? Zany hoe nilo le kapiteny zany. Fa raha vao miteny Jesosy hoe sitrana zanaka anao ampy azy zay. Sitrany anaraka tamin'izay ohatr'izay ny zanak'ilay kapiteny. Io no midika ry havana fa tena sitrapon'Andriamanitra ary vonona mandrakariva Andriamanitra anatanteraka sy hanome zavatra rehetra izay ananantsika finoana. Averiko tsara. Tena sitrapon'Andriamanitra hoy aho ary vonona mandrakariva Andriamanitra anatanteraka sy hanome ny zavatra rehetrarehetra izay ananantsika finoana. Manandanja ny resaka finoana eo amin'ny resaka fivavahana ataontsika. Manandanja io ry havana. Ny olona tsy manana finoana, ny olona manadroadro ny velona indray dia tena mandany andro mivavaka. Ohatra tsy misy atao mivavaka ozony ny olona. Izany no fisainan'ny olona satria nahoana tsy mino izy fa manao zavatra Andriamanitra. Tsy mino izy fa manao manasitrana ny tompo. Tsy mino izy fa misy zavatra be omen'Andriamanitra anazy raha manompo izy. Fa za kosa miteny aminao androany, izay inonao, izay ekenao fa vitan'Andriamanitra dia ho tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy zany. Halleluia! Amen. Isaorana ny tompo lehibe. Fa ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'izay ora izay mihitsy, tamin'ilay fotoana nytenenan'i Jesosy mihitsy, nandray fanasitranana ny zanak'ilay kapiteny tany. Hitanareo tsy niandro hoe rapitso na raha afakapitso, fa tamin'iny ora mihitsy dia sitrana ny ankizilahy. Ry fiangonanao, mba te ahitako io tsika androany hoe izay notsika rehetra tao anatin'ny telo volana 2022 amin'ny anaran'i Jesosy telo volana faharoa ho tonga aminao zany. Ho tonga aminao izay manao amenna mafy zany. Halleluia! Amen na ve? Nandray fanasitranana ny zanak'ilay kapiteny satria nanino? Nisy finoana tao anatin'ilay kapiteny dia tonga tany amin'izany ny fanasitranana. Zay no ohatra voalohany. Ohatra faharoa, jerevantsika ara Baiboly foana ny eto fa tsy mamoro ny paster. Matio 5:20 andininy ndraiky amin'ny 20. Matio 5:20 teo amin'ny andininy fifaraka amin'ny 20. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nahasitranan'i Jesosy ny zanaka vavin'ilay vehivavy Kananita. Dia niala teo Jesosy ka nakany amin'ny faritanin'ny Tiro sy Sidona. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy amin'ny tany izany ka niantsona na hoe mamindra fo amiko tompoko, zanak'i Davido. Ny zanako vavy ampahorin'ny ny demonia loatra. Fa izy tsy namaly teny azy akory. Dia nanatona ny mpianany ka nangataka taminy na hoe roa izy fa miantso mafy ao aorintsika. Ary izy namaly ka nana hoe tsy nirahanao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy. Naninona hony? Nanatona ihany raha vehivavy be finoana zany. Dia niakohaka teo anatrehany ka nana hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nana hoe tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy hoan'ny amboa kely. Fa ory raha vehivavy, marina izany tompoko. Fa na dia ny amboa kely aza mba mihinana izay sombitsombony latsaka avy tamin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tonga avy aminao arak'izay rinao. Dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Sasany miteny aminao andrano izay nonao dia araky natao tamin'ilay kapiteny, araky natao tamin'ilay vehivavy Kananita, teny eo ihany dia misy vokatra. Eo ihany dia misy vokatra androany. Amen na ve? Raha ohatra ka manaraka tsara ny tenin'Andriamanitra vekitsika isika, dia tamin'izay ora izay daholo dia niseho ny zavatra izay nandrasana. Ka hoy azany, ity fitaombavaka ity tsy andalindalo fotsiny ity, fa fitaombavaka anankiray lehibe anatsotsara'Andriamanitra ny tanany, hanomezan'Andriamanitra zavatra ilainao ho tonga eo amin'ny fiainanao sy ny tokantranonao, ho tanteraka amin'ny taranakao sy ny ankonanao,
ho any amin'ny tontolo fandaranao, any amin'ny tontolo fanomponao, ho tanteraka amintsika izay manao menina masana. Enoy a izao fahamarinana izay amangin'Andriamanitra zao. Andriamanitra dia tsy mampanantena zavatra tsy ataony eo aminao zany mihitsy. Averiko tsara. Andriamanitra dia tsy mampanantena zavatra tsy ho ataony na tsy ho tanterahana eo amin'ny fiainanao zany. Fa matoa tonga ao atsofinao zao toroteny zao. Matoa raha an'Andriamanitra hitondra zao hafatra izao. Dia hoy aminao, izay rehetrarehetra ilainao ka inonao, anananao finono, dia aza matahotra ianao. Fa ho tonga aminao, ho amarin'Andriamanitra aminao, ho ataon'Andriamanitra aminao izay manamenina masany androany. Halleluja! Amen ve? Jerevantsika io tantara io zao. Ity vehivavy Kananita ity dia ambaran'ny Baiboly fa nanana zanaka vavy anankiray napahorin'ny demonia. Voafatotry ny devolo ny zanany. Mety efa nitady fanasitranana sy fanafana ho an'ny zanany hatraiza izy, fa mety tsy nahita fanasitranana mihitsy ary tsy nahita fanafana ho an'ilay zanany. Ndray andro izy dia nanomboka nanatona an' Jesosy izy satria voalazan'ny Baiboly hoe araka ny tenin'Andriamanitra vakitsika teo hoe tonga tany amin'ny faritany Tiro sy Sidona tamin'izay fotoan'izay ry Jesosy niala tany. Dia rehefa tonga tany izy dia niditra tao amin'ny toeran'io ka nifanena tamina vehivavy Kananita. Hainao, vehivavy ivelan'ny Jiosy zany, vehivavy mbola tsy mpivavaka zany. Dia nanomboka ny angavy sy ny antsoantso izy hoe, ry tompoko zanako Davida mba mamindrafo amiko sy ny zanako vavy. Fa ny zanako vavy tena mijaly loatra ampahorin'ny demonia. Ka mba miangavy re tompoko mba tena vonjeo zanako. Inona hoy izy ianareo? Indraindray rehefa manara-dian'Andriamanitra misy foana ny sakatsakana indraindray. Fa hitako hoe fizantoetra ny finoana le izy. Sa ahoana? Nanomboka tonga dia ozy ny Baiboly tsy niteny Jesosy, tsy haiko ohatry ny ahoana ny paozin'i Jesosy tsy miteny. Alefa sara-tsaina fotsiny ihany. Ohatry ny ahoana ny paoziny. Jesosy zanako Davida, mba mamindrafo amin'ny zanako. Mety tsy niteny izy. Avy indray koa ilay mpianatra rehefa nahita Jesosy niteny dia misy karazan'olona mpisintona lakolosy. Satria inona nataony? Jesosy ataovy mangina mihitsy. Fa raha niteny zao Jesosy dia tsy santeny rehetra. Fa rehetra ilay mendrifendro. Zay mihitsy ry tompo. Teny mihitsy angina fa mitabataba ka ilay vehivavy misisika mitabataba be ohatranao tsy manaiky raha tsy mandray. Tsy manaiky raha tsy mahazo. Ary ho tanteraka anao izay inonao androany. Amen ve? Dia rehefa tsy niteny Jesosy dia ilay mpianatra indray nanomboka niteny. Jesosy ampanginona ka fa miantsoantso ao aorianantsika aho tsisy ifantohana amin'ny fivavahana io. Ianao sao mbola hitory-teny mbola elingeleniny ihany. Na dia efa hitory-teny ary Jesosy mbola misy manelingelina ihany. Iarangary pastera. Oay, zafady. Ohatran'ny misy zany ka. Ena tsy maninona zany e. Lasa iny. Dia hitanareo amin'izay nanomboka niteny Jesosy. Raha vehivavy Sange tsy nirahana ety amina tsy nirahana afa-tsy ny ondro an'ny zanak'Israely ihany. Ohatry ny titeny zany Jesosy hoe ho an'ny zanak'Israely ihany ny zavatra ho ataoko. Tsy misy zavatra ho anao aty, tsy misy zavatra omeko ny zanakanao aty, fa andana mitady any amin'ny toeran-kafa. Ka ilay vehivavy niraika mihitsy. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra. Mbola nitoy ihany ilay vehivavy nanomboka nangataka ihany. Nomboka niteny ihany izy, nanatona ihany izy, nomboka nisisika ihany izy. Avy eo indray Jesosy mbola niteny indray hoe ho raha vehivavy saika tsy nirahana ho an'ny afa-tsy ho an'ny Israely. Ary ity ihany koa teneniko aminao, tsy mety raha maka mofon-jaza. Izany hoe zavatra tokony ho an'ny zanak'Andriamanitra kanefa nomena ho an'ny amboa-kely. Noharina tahaka ny inona ilay vehivavy teto? Raha teo ianao nitoerana ny janony ianao sa nandeha? Aza mody amin'ny janony eo. Nanomboka niteny Jesosy ho raha vehivavy tsy nirahana za ty afa-tsy ho an'ny Israely. Ary faharoa, tsy mety raha maka mofon-jaza ka omena ho an'ny amboa-kely ilay izy. Tonga dia vao mainka namafisy ilay vehivavy, marina izany tompoko, mofon-jaza fa dia omena ny amboa tokoa. Fa izao ity misy famarinana osy.
na reo ambory ao ary mbola mihinana ny sombotsombony amin'izay latsaka amin'ilay latabatry ny tompony. Dikan'izay ty ilay vehivavy atao dia izao tsy maintsy mba misy sombotsombony pitika ty. Ary androany amin'ny teny aminao fa tsy ny sombotsombony pitika any aminao fa ny tena izy no tonga any aminao androany. Ho tanteraka aminao izay manao menina mafy ane izany. Halleluja. Tena nanao akaikinao tsy ny sombotsombony no azonao fa ny tena izy androany hoe. Dia asiva amen zany. Halleluja. Amen. Jesosy fantatro tokoa resy lahatra zaho izy fa tsy azo atao maka mofon-jazako mihina ho an'ny ambokely fa tsy maintsy mihinana izay mba mipitipitika reo ambory eo. Ina amin'izay ndao vakitsika farany eo amin'ny Mateo 5:20 eo amin'ny 9:20. Ity ny zavatra nitranga. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy aho lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay nirinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izay ora izay. Ry fiangonana manatrika eto amin'izao toerana izao hitatsika ihany koa teto mbola ohatra ny tantarany zanak'ilay kapiteny ihany no nitsanga tamin'ity vehivavy kananita ity. Ny zavatra niseho dia izao ny sisika niaraka tamin'ny finoana izy, ny hetsika niaraka tamina finoana izy, nanatona n'Andriamanitra niaraka tamin'ny finoana izy. Dia ozy ny boky ny Hebrea 1:5 izay nengatsika hoe izay manatona n'Andriamanitra mandeha manatona miaraka amin'ny finoana. Izay mihitsy ny dika teny. Izay manatona n'Andriamanitra mandeha any ianareo manatona n'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana. Fa tsisy ninona azon'Andriamanitra atao eny aminao fa rehefa tsisy finoana ao aminao. Le kapiteny ilay vehivavy kananita raha nandeha nanatona an' Jesosy dia samy nahita Jesosy hoe tena misy finoana daholo eo amin'zareo. Ary izay na tonga Jesosy namotra teny manao hoe tonga avy aminareo ary arak'izay nononao rehetra dia sitra niaraka tamin'izay daholo ny zanany. Ry fiangonana manaraka eto amin'ny toerana ity androany ahako hiteny amintsika izay tonga eto ho Jesosy lehibe ny finoanao tonga avy aminao arak'izay nonao. Arak'izay finoana nananao ihany no azonao avy amin'Andriamanitra. Izay mihitsy zany ny teboka lehibe raintsika amin'ity tantara ity manao hoe arak'izay finoana nananao ihany no zavatra ho azonao avy amin'Andriamanitra. Halleluja. Amen ve? Izay finoana nananao ihany no azahoanao zavatra avy any amin'Andriamanitra. Ry fiangonana manaraka izao fotoam-bavaka izao ho anareo any an-tokantrano izay nataon'Andriamanitra mahita ity afatra ity. Atao vitan'Andriamanitra ary fa misy finoana ao anatinao. Atao vitan'Andriamanitra ary fa lehilahy sy vavy manana finoana zasy ianao. Fa izay manana finoana rehetra androany ty izao tonga avy aminao arak'izay nononao zavatra rehetra. Halleluja. Amen. Noho izany reto ary ny torohevitra omena anareo amin'izao fotoana izao. Raha tiantsika ho tonga amintsika ny zavatra izay nonontsika avy any amin'Andriamanitra dia ireto ny torohevitra hoentin'Andriamanitra amintsika amin'ity fotoam-bavaka ity. Voalohany, inona ny torohevitra omen'Andriamanitra antsika? Ireo teny izay fanomen'Andriamanitra anao dia mila etsehana amin'ny finoana dia lasa miteraka vokatra ao anao ilay izy. Averiko tsara. Na inona teny efa nomen'Andriamanitra anao, na inona teny izay efa nomen'ny mpanompon'Andriamanitra taminao dia hoy aminao androany aza raisinao tahaky ny teny mandalo ireny, aza raisinao tahaky ny teny nipetraka fotsiny anaty ny hazan-dahanao ireny. Fa mampirisika anao ny torohevitra hoentina aminao amin'ity voalohany ity dia hoe ireo teny rehetra efa nirenesinao, ireo teny rehetra efa nampitondrain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpanompony, mila etsehana amin'ny finoana ireny dia hiteraka vokatra ao anao azo-tsapahitana. Na ilay vehivavy kananita na ilay kapiteny na ilay vehivavy nijoroky vavolombelona taminareo teo dia tamin'ny alalan'ny teny izay azony no netsehany dia niteraka vokatra azo-tsapahitana. Ny izany fiangonana ialao ilay fahazarana manamaivana ny tenin'Andriamanitra, ialao ilay fahazarana mety manao tsintsinina ny tenin'Andriamanitra, ialao ilay fahazarana ohatrany hoe tsy dia tena manao zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Fa raha tonga eto ianao raiso ny tenin'Andriamanitra, etsehany ny tenin'Andriamanitra finoana dia misy vokatra azo-tsapahitana eny aminao izay manao amenina mafy. Halleluja. Amen ve? Faharoa. Tao aingina fa mandeha ny fotoanantsika. Faharoa mila miteny ilay atao hoe teny-pinoana mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanao.
mila miteny le atao hoe tenim-pinoana ianao mba ho tanteraka aminao zay tenim-pinoana rehetrarehetra lazainy mivavanao. Satria izao no teneniko aminao, izay antsonao amin'ny finoana dia na tsy misy azy dia tsy maintsy hitranga avokoa, averiko tsara. Izay antsonao amin'ny finoana na zavatra tsy tokony hisy azy dia tsy maintsy mitranga avokoa zany raha mpinoana ny ilazanao anazy. Ohatra teneniko aminareo zao, hitanareo raha iandro Jesosy zao noana ozy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa noana Jesosy satria nitafinosy raha izy tamin'izay fotoana izay, dia toka tahaka ny olombelona misy fotoana mba maninona mba noana ihany koa. Ka rehefa noana izy dia nanomboka nahita aviavy anaka tena maitso be ny raviny. Dia tamin'ny fotoana io nefany mbola tsy fotoana famoazan'ny aviavy, fa nanatona teo amin'ilay aviavy Jesosy. Dia zao mihitsy voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe nanantena ahita votao amin'ilay aviavy Jesosy. Kanjo rehefa tonga teo am-potry ny aviavy izy ravina daholo ny hitany. Mazava ho azy aviavy ihany no mifanarahana hoanina fa tsy ravina aviavy sa ahoana. Ka rehefa tonga teo dia tsy nahita na inona na inona. Toa dia zao no teneniny, ry aviavy aza misy mihinana voa avy aminao tsony. Gamany ohatry ny gaga daholo. Ny Petera moa sy ireo mpianatra no migagagagaga hoe inona ndray ary ty nahazo ny tompoko ny aviavy indray ty inona tratra ny voan'ny oziny. Zany hoe raha maha-olombelona aviavy maniry io, ahoana moa ny afatany io sa ahoana? Fa zay le teneniko aminao hoe araka ny teboka faharoa ty hoe mila miteny ilay hoe tenim-pinoana ianao, fa zay zavatra antsonao amin'ny finoana sy tenenao amin'ny finoana dia izao, na tsy misy azy dia tsy maintsy mitranga io ka tonga vokatra ho anao. Amen. Dia rehefa ozy ny tenin'Andriamanitra nanomboka rehefa niteny an'izay Jesosy dia lasa izy ry Petera samy lasa. Mino aho fa Petera iny nomboka ny teny tao am-pony, ho hitako eo zany. Vao maraina amin'izay Petera niazakazaka anakany amin'ilay aviavy. Mety nasiny marika kely mihitsy ty ilay aviavy ny tenen'i Jesosy ty aza misy mihinana fotsiny. Tonga amin'izay Petera vao maraina, akory ny zavatra hitan'ny Petera, ny zavatra tsikary Petera, aviavy efa maina tamin'ny fakany, tsisy ny efa maina tanteraka raha baky teny. Niazakazaka anakany amin'ny Jesosy izy dia teny, Jesosy maina kely aviavy nozonina maly. Dia sao teny Jesosy, Petera, sao ny teneniko aminao, tsy ho vita tamin'ny aviavy io any nitranga amin'ny fiainanao, fa raha misy finoana ao anatinao izy, na hiteny amin'ny tendrombohitra ianao mijerany any an-dranomasina dia hitranga izany raha tsy miana any ianao. Dika izay ry havana dia izao, raha manomboka hiteny ianao mitenena zavatra tsara amin'ny finoana foana. Aza miteny zavatra tsy mahomby amin'ny fiainanao zany, aza miteny zavatra tsy tsara amin'ny taranakanao zany, aza miteny zavatra tsy mendrika amin'ny asanao sy ny ara-bolanao zany, fa mitenena amin'ny finoana hoe ianao olona ho tahian'Andriamanitra, ianao olona ho tafavoaka, ny taranakao tahian'Andriamanitra, ny taranakao tafita daholo, ianao olona ela velona, ianao olona tahian'Andriamanitra, ianao ahomby amin'ny fampona. Dia zay teneninao dia hitranga eo aminao zay manao menina mafy zany. Halleluja. Ohatra faharoa hoe mila miteny amin'ny tenina misy finoana isika. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny faharoa ihany koa zao. Ozy ny tenin'Andriamanitra ny andiny voalohany eo, ny tany inge tsy nisy endrika sady foana, tsisy endrika ny tany, tena foana ny tany, tsisy nininona ny tany, fa nanomboka nisy faniriana tao am-pon'Andriamanitra tokony misy zavatra mitranga, misy famorona be dia be ny ambonin'ilay tany tsisy nininona, dia nanomboka nanomba ny fanan'Andriamanitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra ny andiny fahatelo, nanomboka nampiasa an'ilay teny Andriamanitra. Nanomboka naninona hoe Andriamanitra? Nanomboka nampiasa an'ilay teny Andriamanitra. Misy zao dia nanomboka nisy zay teneniny. Zay teneniny hoe misy dia nisy avokoa. Dia za koa mitsodrano anao androany ho tonga aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Zay inono rehetra ka teneninao dia ho tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy any. Halleluja. Ka izao ary ny teneniko amintsika, zay rehetrarehetra nirinao efa nangatanao tamin'Andriamanitra nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'izao fiafaran'ity 3 volana voalohany ity zao, mety efa mba niandry ianao hatramin'izay, mety efa mba naniry ilay izy ianao hatramin'izay. Dia zao ny teneniko aminao, nampitondra an'ity hafatra ity Andriamanitra, fa tongava aminao izy arak'izay ninonao rehetra. Ho tanteraka aminao zany fiangonana, ho tanteraka aminao zany fiangonana. Halleluja. Amen. Ve
ka dia mampahery antsika ako fatelo ina ihany koa ny torevitra omena antsika izay efa nandrasanao natao anatin'ny taona maro natao anatin'ny volana maro natao anatin'ny andro maro dia izao alay vao amin'ny finoana amin'izay le izy alay vao amin'ny finoana amin'izay izay rehetra rehefa nandrasanao nandraindrainao tamin'Andriamanitra dia hoy aminao hoe mety efa nandrasanao taona maro ve zany nandrasanao amam-bolana maro ve zany nandrasanao tao anatin'ny andro maro ve zany teneniko amina fa vonona miala izy Andriamanitra fa ndao alay amin'ny finoana amin'izay alay vao amin'ny finoana amin'izay fa fotoananao androany fotoanan'Andriamanitra ho anao androany ary tsy maintsy tanteraka aminao le izy halleloia farany ranako ny toriteny ity mampirisika anareo amin'ity farany ity ho anao izay tonga eto ho atsika izay manaraka amin'ny fahitalavitra manapoza andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao androany fa izay inonao dia ho tanteraka aminao ho tahin'Andriamanitra ane ianao ho lehilahy sy vehivavy tena manana finoana ane ianao ka manapoza ianao andraso zany le izy manapoza amin'izay tena ho tonga le izy ho tanteraka le izy izay nandraindrainao hatramin'izay dia manapoza fa ho tonga io androany ho tanteraka io androany ary farany amaranako ny afatra dia ity ndao toerintsika ny fanaratsy misy fotoana ny devoly miezaka mamono ny finoantsika amin'ny karazana tranga izay miseho amin'ny fiainana misy fotoana ny devoly tia andetika amin'ny finoantsika ary karazana olana sy fahasaranana izay mitranga amin'ny fiainantsika noho izany amin'ity farany indrindra ity ndao roantsika ny fanamaloto izay mety miezaka manaketraka atsika miezaka mamono ny finoantsika miezaka mitondra antsika ao anatina fanahina dia toerintsika izany fanaratsy zany fa mitsodrano amin'ny anaran'i Jesosy tonga avy aminao araka izay ninao rehetra voninahitra ao an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina fitahina ho antsika fiangonana so antsika rehetra ny an-tokantrano ndao hivavaka isika ampiatra ny famarinana ny tenin'Andriamanitra isika hifona amin'ny tompontsika raha le miteny zavatra tsy mahomby foana miteny zavatra tsy mendrika foana raha nisy manana finoana miazoazo sy misalasala ianao andao anao fifonana amin'Andriamanitra aloha avy eo tsika anao fampiarana ho tenentsika amin'ny anaran'i Jesosy daholo re zavatra ilaitsika sy zavatra ndraindraitsika atsotsika amin'ny alalan'ny finoana zany androany ho tenentsika zany androany fa tsy maintsy ho tanteraka aminao izay manao amainina mafy ndao ary hivavaka tomboka hisaotra an'Andriamanitra Jesosy misaotra anao mankasitraka anao ny amin'ny nafahako nitondra ny afatra ny teninao tamin'izao fiangonana izao misaotra ihany koa tompony ireo mpanaraka ny tenin'Andriamanitra ny tokantrano any izay nataonao nanaraka ity fitombavaka ity mamindra fo aminay Andriamanitra ny amin'ny salasalana ny fanahina sy ny tahotra izay avelana hiban-toerana sy aka-toerana ao amin'ny hatramin'izay tompo mamindra fo aminay ianao aza variana mibanjana zavatra hitany masonao tsony aza variana resy lahatra izay enony sofinao tsony hatramin'izay ianao fa manomboka manana finoana amin'izay fa ho tonga aminao izay inonao androany manao fa fifonana amin'Andriamanitra raha nisan'ny kristianina misalasala ianao kristianina niazoazo ianao hatramin'izay ve mifinan'Andriamanitra fa sitrapon'Andriamanitra androany ny amonjenanao anomezana anao izay rehetrarehetra inonao ry havana izay nandrandrainao izay irinao hatramin'izay ho ataon'Andriamanitra ho tonga aminao zany misaotra anao a Jesosy izay rehetrarehetra inon'ny olona teo tanteraka izany no araka ny teninao teo mankasitraka anao satria efa voaomana efa vonona daholo ny zavatra rehetra izay omenao anay fa ny finoana ty anatinay sisa no andrasanao ko androany Andriamanitra ataovy mitoetra ao anatinay ny finoana ataovy manapaka ao anatinay izany finoana izany ka mamindra fo aminay ianao raiso ny fanamasina amin'izao fotoana petrao amin'ny finoana tananao dia manomboka metoerana ny fanamasina anangana ny finoana ao anatsika metoerana ny fanamasina amelona ny finoana ao anatsika ao efa nandray ny afatra ianao dia noko fa hitsangana ny finoana ao androany avy amin'ny tenin'Andriamanitra ianinao dia velona ny finoana ao androany mitenena ny fanamasina hoe makatoeranao poko fanamasina
maka toeranao poko anao dia meo ana le fanano finoana hoe ray zany avy alao zany hiasa ao anatinao ao avy alao ny fanamasina metoerana ny fanamasina hiasa ao anatin'ny fotsika amelona ny finoantsika indray anankana ny finoantsika indray Sotra Jesosy mankasitraka anao aho. Sotra satria fantatro amarinao aminay ny teninao hoe ho tonga aminay arak'izay zavatra inonay rehetra. Ho tanteraka amin'izao fiangonana izao zany. Ho tanteraka aminay rehetra izany androany. Ho marina aminay izany teninao zany Tompo. Ka mamindrafo aminay ny amin'ny fisalasalana, ny amin'ny tahotra, ny amin'ny fanahiana izay navelany ankatoerana tao anatinay. Angina isika amin'izao fotoana izao ary. Angina isika dia ondre tsara ny lohantsika. Avelao ny tananao mbola hipetraka amin'ny fonao. Mety efa niteny angamana zanaka efa mba nisy finoana ihany. Efa mba nanetsika ny finoako ihany aho. Fa ohatra mbola tsy nahita vokatra mandraky ny androany. Mety efa niaina tamin'izany tokoa ianao. Fa ninona mety sakana nataony devoly teo amin'ny fiainanao. Na inona fanakanana izay nataony Satana teo amin'ny zavatra nataonao. Na ny asanao, na ny fiainam-pitiavanao, na ny fianaranao, na ny fanomponao an'Andriamanitra. Ho ravo izany sakana izany androany. Raisy ny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary. Tsy maintsy ho tanteraka ao amin'izao telo volana faharoa izao izay zavatra nanandrainao sy ninonao tamin'Andriamanitra. Raisy ho fanafana ary. Fanahy masina ataovy ny asanao. Ataovy ny asanao fanahy masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Didiko ireo karazana sakana rehetra. Miala, alefa. Alefa. Alefa wa. Miala. Amin'ny anaran'i Jesosy. Anao velomanao tanteraka ireo sakan'ireo androany. Izay ninonao ka fa fon'Andriamanitra omenanao. Tsy maintsy ho voaray izany ry havana. Ampy izay fotoana izay. Zao fotoana n'Andriamanitra izao. Lasa mandefa namanakana aingana. Le mampandamoka. Mahatonga izay zavatra ataony tsy voarayany hatramin'izay. Tsy naoby hatramin'izay. Tsy tonga tao amin'ny fiainany. Tsy tonga tao tokantranony. May daholo ireo sakana. May daholo ireo sakana. May daholo ireo sakana. Miala daholo ireo sakana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Miala, 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 miala. Miala ho aingana. Didina amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy. Roako amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Na inona ilain'ny olona. Na inona irian'ny olona. Ka hanana ny finoana. Dia ho tanteraka aminy amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrana ny marary. Sitrana ny marary. Ary mivavaka eo anatin'Andriamanitra. Ny telo volana faharoa. Amin'ny taona 2024 ity. Omen'Andriamanitra. Ho tanteran'Andriamanitra. Ho tonga amin'ny fiainany tsirairay avy ane. Izay zavatra nangatah sy ilainy rehetra. Mihoatra lavitra izay ilainy. Mihoatra lavitra izay nangatahany. Ho ataon'Andriamanitra tanteraka aminy izany. Amin'ny telo volana faharoa io. Mitsodrano ahako. Rava ny sakana rehetra. Ary hosokafan'Andriamanitra ny lalany. Dia ho tonga amin'ny fahombiazana izy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Andriamanitra. Amen. Ity tanana ho antompo sika rehetra. Mankasitraka an'Andriamanitra lehibe sika. Ny amin'izay fotoam-bavaka ny rahantsika teto androany. Mitsodrano anareo na ho anareo tato amin'ny fiangonana na ho anareo any an-trano samy tena ho tain'Andriamanitra sy andray fahasoavana avokoa.